Mbola ampitomboina amintsika tsiraray avy anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mbola faly mizahara amintsika indray ny afatry ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity ka dia imbombavaka isika. Raha eo misaotra anao izay no fitiavanao sy ny famindramponao satria nomenao indray izao fotoana izao ahafahanay miara-miresadresaka aminao mihaino ny teninao mandray izay resitra tianao ambara aminay indray satria manakambara aminay mandrakariva ianao na mbola velonay koa izay. Dia misaotra ny fotoana izay ahafahanay mandray izany teninao izany. Ankehitriny anefa ray dia mangataka hatrany ny fanahy masinao izay hitaridalana anay amin'izao ora sy fotoana izao. Ho anay izay handresy hiaino izany teninao izany dia fanahinao masina no hialoha sady eo am-ponay ampitoetra ny teninao sy hanazava ny teninao eo aminay mba handraisanay izay tianao ho ambara aminay indray. Ary ity aho izay mpanompo ny rahanao hitondra ny hafatra ny teninao tompo dia tsy nitsina ihany aho ary tsy mendrika akory hitondra ny hafatra avy amin'ilay mpanjakana mpanjaka. Fanahy masinao no aoka hiara hiasa amiko ampiteny ny vavaka eto indray androany hanambara ny hafatra ao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay fampizarana amintsika indray androany dia ato amin'ny Genesisy. Lohahevitra moa dia izay mpanjintsika amin'ity volana ity dia hoe fanorenana sy fananganana. Ka ny ten'Andriamanitra izay fampizarantsika andresantsika hafatra indray dia ato amin'ny Genesisy 1 andininy voalohany ka hatramin'ny 12 izany hoe ny toko rehetra ato amin'ny 1 izany no tsara vakiantsika sy maro lavalava ka manasanao haharitra ny amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny voalohan'ny soramaso dia hoe Noa sy ny safidrano. Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin'ny tany ka niteraka zazavavy maro dia hitan'ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavy ny olona ka dia nifidy vady ho azy amin'izy rehetra araka izay tiany izy. Ary hoy Jehovah, tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko fa amin'ny haviany dia nofo izy nefa ho 20 taona ny androny. Ny Nefilima nitoetra tambonin'ny tany tamin'izany andro izany sy taorian'izany koa raha nivady tamin'ny zanakavavy ny olona ny zanak'Andriamanitra ka niterahany ireo no ilay olo-mahery hatr'izay ela izay dia ny lehilahy nanan-daza. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ary Jehovah nanenina no nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia hoy Jehovah, haringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka amboniny mba amin'ny voromanidina. Fa manenina aho noho ny nanaovako azy. Fa Noa kosa nahita fity teo mason'i Jehovah. Ary izao no tantaran'i Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Ary Noa niteraka zanaka 3 mirahalahy dia Sema sy Hama ary Jafeta. Ary simba ny tanin'ireo anatrehan'Andriamanitra. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady henin-doza. Dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy. Fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, ny faran'ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako satria efa henin-doza ny tany noho ny amin'ny olona ka indro efa handringana azy mba amin'ny tany aho koa amanao fa samby fiara ho anao sy ny ho amin'ny hazo gofera ary hasianao efitrefitra ny samby fiara ka hopetahanao dity ao anatiny sy eo ivelany izy. Ary toy izao no anaovanao azy. Akio 700 ny halavany samby fiara, akio 50 ny sakany ary akio 30 ny ahavony. Ary hasianao fidiran'ny mazava ny samby fiara ary amin'ny akio iray no hahavitahanao azy hatreo ambony ary asianao varavarana
ny rindriny sambo fiara, hataonao efitra telo mifangoa izy, ary indro izao efa hahatonga safidrano ambonin'ny tany andringana ny nofo rehetra izay manam-pofinaina mba amin'ny lanitra dia ho faty izay rehetra eo amin'ny tany. Nefa kosa hahoroko ny fanekeko aminao ary hiditra ao anatin'ny sambo fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao mba amin'ny vinatovavy miaraka aminao, ary ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra hitondranao roa avy isan-karazany ho ao amin'ny sambo fiara ho velomina miaraka aminao. Ho lasy vavy ireo, ny vorona samy araka ny karazany avy ary ny biby samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka mba amin'ny tany samy araka ny karazany avy, dia roa avy isan-karazany no hankeo aminao velomina, ary analao ho anao ny zavatra rehetra izay mety ho fihinana ka angony ho eo aminao dia ho fihinana ho anao sy ho an'ireo koa izany, dia natao noa izany araka izay rehetra nandidin'Andriamanitra azy no nataony. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka izany teny izany dia mazava be, tsy ho izoviana amintsika ny tenin'Andriamanitra ry havana ny amin'ny tantaran'ny Noa sy ny savidrano. Araka ny eto dia somary fitim-pitentsika ny tantara ny amin'ny tantaran'ny Noa, satria teto Andriamanitra rehefa nandinika ny zanak'olombelona tamin'ny andron'ny Noa dia tena hoe nandeha tamin'ny sitraka ny fon'ny zanak'olombelona, na ny zanak'Andriamanitra na tsy ny zanak'Andriamanitra teto dia samy nandeha tamin'ny itsy ny fony sy izay nahafinaritra azy ny olona rehetra, dia tamin'izay rehetra tsy sitrak'Andriamanitra izany, tamin'ny fahotana, tamin'ny faharatsiana. Ary tena hoe hitan'i Jehova hozy izy fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka dia tena hoe nalahelo Andriamanitra, kivy Andriamanitra, ary tena hoe nanenina Andriamanitra noho ny amin'ny zanak'olombelona, satria tena hoe nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo. Ka nanomboka teo Andriamanitra dia nanambara tamin'ny Noa fa manomboka eto ny farana ny nofo rehetra hozy izy, tahakany hoe tapitra hatreto ohatran'ny hoe farandro amin'ny zanak'olombelona izany. Izany mihitsy nambara ny ten'Andriamanitra hoe tapitra hatreto ny faran'ny nofo rehetra hozy izy, fa andringana ny zanak'olombelona, andringana ny zanak'olombelona hozy izy ny Andriamanitra, ary teo no nipoirany Noa, fa lazaina fa i Noa irery ihany no voalaza fa nahita fitety anatrehan'Andriamanitra, satria Noa dia olona marina, na teo amin'ny fiarahamonina na tamin'Andriamanitra i Noa dia tena hoe lehilahy tsara sy mendrika indrindra, ka teo no nanambaran'Andriamanitra fa andringana ny olona rehetra izy afa-tsy Noa ihany. Ary hitantsika ny fizotra amin'ny tantara fa i Noa dia nasaina nanamboatra sambo fiara, Noa ka nasainy nangonina tao anatin'ny sambo fiara daholo ny biby, satria horingan'Andriamanitra daholo na ny biby na ny olona tamin'izany fotoana izany, ary tsy asiany miangana afa-tsy Noa sy ny ankohonany ihany. Iza moa ny Noa sy ny ankohonany? I Noa sy ny zanany telo mirahalahy ary ny vadiny sy ny vinatovaviny, ireo no ankohonana no vonjen'Andriamanitra. Eny fa na ny ray aman-dreny ny vinatovaviny Noa izany dia tsy tafiditra tao anatin'le vovonjy, fa ny olona rehetra na fianakaviana iza na iza izany tao anatin'izany na manodidina Noa izany dia voaringana avokoa, fa Noa valo mianaka ihany no vovonjy. Ary nampanao sambo fiara lehibe tamin'ny Noa Andriamanitra mba ampidirana ny zava-mananaina rehetra. Teto ihany koa izany Andriamanitra dia naniraka Noa mba hanangona ny biby rehetra isaky ny tsiroroa avy izy, izany hoe mpivadibivady izany, satria tsy maintsy hanataranaka ireo biby ireo dia natao mpivadibivady aby nangony Noa. Ary
rehefa voango noa reo biby ireo a sy ny zava-mananaina rehetra eny naniraka ihany koa zay ny zavatra fihinana rehetra zany a dia nangonina tsy maintsy hoe nanangona voan-javatra voanina sakafo rehetrarehetra reny izy zany a mba ho ambolena rehefa tonga amin'ny fotoana izay amokarana ny amin'izany indray. Dia notanterahan'ny Noa zany satria Noa dia olona mpankatoa, Noa dia olona mino an'Andriamanitra ka nanatanteraka satria nino izy fa tsy maintsy horinganina ny olona rehetra. Ary hitantsika fa Andriamanitra dia efa nampitandrina tamin'izany ny zanak'olombelona fa tsy mety nino ny tenin'Andriamanitra ny zanak'olombelona ka dia tonga ny fotoana izay nandravan'Andriamanitra izao tontolo izao. Tahaka ny hoe tena izao tontolo izao mihitsy ny rava zany tsy nisy ampahantany mihitsy tamin'izany hoe tarihanana tary mbola nisy tany maina tary fa tena hoe fin du monde tamin'izany zany. Deuxième fin du monde zany io andro Noa io. Ary noho ny fankatoavan'ny Noa ny tenin'Andriamanitra indray no nipoirany taranaka aty aoriana. Izany hoe noho ny fankatoavan'ny Noa an'Andriamanitra zany nahatonga zasy anao indray nisy. Fa raha tsy nisy ny fankatoavan'ny Noa, tsy nisy ny famonjen'Andriamanitra ny Noa valy-mianaka dia tsarovy fa tsy nisy izao tontolo izao. Mifarana teo amin'ny safi-drano ny fiainan'ny zanak'olombelona. Raha ohatra Noa ihany koa anisan'ilay hoe tsy nanana fankatoavana an'Andriamanitra dia tadio fa tsy nisy nofony vonjena intsony zany fa tapitra teo ihany dia tsisy toy intsony itony baiboly itony, tsisy toy intsony izao fiainantsika rehetra izao. Fa tadidio fa zava-dehibe zany ny fankatoavan'ny Noa tamin'Andriamanitra. Fa teto tena hoe nandringa an'Andriamanitra. Ny lohatenintsika dia tena hoe fanorenana sy fananganana fa teto Andriamanitra dia tena hoe nandrodana sady nandrava izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny safi-drano noho ny tsy fankatoavany zanak'olombelona. Fa nefa kosany noho ny fahamarinan'ny Noa sy ny nahitany fitety eo anatrehan'Andriamanitra dia nanokatra lalana indray Andriamanitra, nanangana indray, nanorina fiainana vaovao indray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Noa dia nanao fanekena vaovao indray izy tamin'ny Noa. Ka nahatonga ny zanak'olombelona indray toy izao, nahatonga antsika olombelona mbola misy mandraka ankehitriny nahatonga indreny taranaka teo aloha rehetrarehetra ireny ka mandraka ankehitriny nisy dia noho ilay lehilahy anankiray nankatoa an'Andriamanitra dia i Noa. Satria nanao fanekena indray izy tamin'ny alalan'ny Noa. Inona ny lesona raisintsika sy tsoahantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny tantaran'ny Noa ry havana? Ny tantaran'ny Noa dia tahaka an'izao fiainantsika iainantsika izao indray. Izao iainantsika izao indray mahita isika tsiraray avy fa mety tena mbola ratsy lavitra noho ny iainan'ny olona tamin'ny andro Noa no iainantsika ankehitriny. Fa potika ny tany simba ny tany hatramin'ny zanak'Andriamanitra na tsy zanak'Andriamanitra amin'izao dia tena manao faharatsiana. Tena hoe raha tsy misy ny famindram-pon'Andriamanitra zany dia efa ho avy, dia efa tsy haiko intsony indray izay izy ahazo zanak'olombelona. Fa amin'izao zany nanorina amin'ny fanekeny indray Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mbola mamindra fo izy. Inona ny fanekeny indray tamin'i Jesosy Kristy? Jesosy Kristy ilay maty teo ambony hazo fijaliana, ilay fa nilevina tanatin'ny fasana ka nitsangana indray, ka ny fitsanganana indray. Ilay fanekena vaovao nahatonga tsika sy ianao indray ho hanana ilay fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Inona zany no lesona raisintsika amin'izany? I Noa dia tandindon'i Jesosy Kristy. Ilay fanekena vaovao ho antsika sy ianao indray amin'izao. Fa efa ho avy indray ny andro, ilay tena farandro, ilay faran'ny nofo rehetra izay tsy maintsy iverenan'ity teny ity indray. Araka ny toko eto amin'ny 13 dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, faran'ny nofo rehetra dia efa mby eto anatrehako izy. Ho avy izay andro izay indray hahatongavan'izay teny izay hoe eo amby anatrehan'Andriamanitra faran'ny nofo rehetra. Ka ho avy izy handringana sy handravana izay rehetra tsy nanaiky sy tsy nety nino
ilay fanekena vaovao dia Jesosy Kristy. Ka izao zany no afatra amin'ny tenin'Andriamanitra indray dia mba atsiarovantsika indray miverenantsika amin'Andriamanitra, ny alantsika izay mety mbola faharatsiana sy adalàna iainantsika indrindra izay zanak'Andriamanitra, mba ino ilay famonjena efa nataon'i Jesosy Kristy, satria izy no efa nisolo ny fahotantsika, izy no nisolo ny helokontsika nanomboka tamin'ny fandovantsika amin'ny fahotantsika tamin'ny Adama sy Eva ka mandraka androany dia efa nentiny teo ambony hazo fijaliana izany. Ka raha efa kristiana ianao, efa nanaiky an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, efa nanolo-tena ianao, efa natao batisa tamin'ny ranon'i Jesosy Kristy ianao dia tadidio fa efa voavitra, efa olom-boavitra ianao. Ka raha mbola nivily niala tamin'ny fahotana indray ianao, nanao fahadalàna zanak'Andriamanitra ka mbola manam-pofinaina ianao izao mandray izao, dia fotoana fiverenana, fibebahana amin'Andriamanitra izao. Ka navaozanao indray ny fanorantenanao amin'Andriamanitra, anekenao indray ilay voady izay efa nataonao tamin'Andriamanitra ka andehananao amin'ny fahamarinana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mandra-pahatonga amin'ny fotoana hitenenan'Andriamanitra indray hoe efa mby eto anatrehako ny farany nofo rehetra, ka aneno ny tropetra farany andehanan'ny zanak'Andriamanitra eny amin'ny raholanitra tsara ny nofo rehetra. Raha mbola tsy nanao ny fanekena tamin'i Jesosy Kristy ianao, mbola tsy nanao dingana ianao nanaiky an'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia fotoana izao hiverena anekenao an'Andriamanitra, anekenao an'i Jesosy Kristy sy ny famonjeny hoe manaiky a Jesosy fa efa maty ho ahy ianao, ary efa nentinao teo amin'ny hazo fijaliana ny otako rehetra ka nolevoninao tamin'ny fahafatesana ka natsanganao indray, ka ny fahavelomanao no fahavelomako, ka mino ary raisiko ny famonjena ka olom-boavitra ao ankehitriny, ka tsy mamerina intsony ny fahotana izay efa nataonao teo aloha, fa efa mino ianao fa efa nentin'i Jesosy Kristy izany ka olona afaka ianao dia mandehana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mandehana araka ny didin'Andriamanitra, amin'ny fahatahoran'Andriamanitra, ka aza manao adalàna intsony, aza manota intsony, aza manao faharatsiana intsony ao mason'Andriamanitra, fa mandehana amin'ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ka ny fanahy masina omena ianao tamin'ny alalan'ny fanekenao an'i Jesosy Kristy, ka raisinao izany dia izy no mampianatra anao mandrakariva, marina mandrakariva amin'ny alalan'ny teniny. Mazotoa miaino ny tenin'Andriamanitra, miaino ny toriteny, mamaky ny baiboly, fa amin'ny alalan'izany itenen'Andriamanitra ianao, alalanao ny sitrapon'Andriamanitra, andehananao arak'izay lalana sitrapon'Andriamanitra izay, dia tehirizo madio ny tenanao, tsy mipentipentim-pahotana intsony fa mandeha araka ny fanahin'izay ianao manomboka hatreo. Dia izay no tandindonyity afatr'Andriamanitra ity ry havana, tandindony anatra sy ny safidrano izay nambara ny tenin'Andriamanitra eto ny amin'ny Noa, fa ny fankatoavanao sy ny finoanao ilay famonjena izay efa nataon'i Jesosy Kristy no antoka famonjena ho aminao amin'ny andro farany, ka aza miandry ho voaringana, aza miandry porofo hoe aiza ihany aza farandro izany mbola tsy hita, fa ianao dia miambena satria ho avy tampoka ny andron'ny tompo izay sy ny tenin'Andriamanitra, ary ho avy toy ny mpangalatra. Ny mpangalatra ry havana tsy hampitandrina anao mihitsy hoe raha pitso dia hamaky ny tranonao, fa raha tsy izany ianao dia hiambina ianao, aniraka mpiambina ianao na hiantso polisy ianao hiambina ny tranonao, satria fantatrao fa izy mpiambina, fa ny mpangalatra dia tsy hiteny aminao mihitsy. Dia tahaka izany no fiavian'ny tompo, rehefa miambina ianao ny fiambenanao dia andehananao hatrany amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny vavaka sy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, ka rehefa tonga Andriamanitra, tonga Jesosy Kristy amin'ny fotoana izay tendren'Andriamanitra amin'izany fotoana izany dia tsy ho taitra ianao ary tsy hatahotra ianao, satria efa manana toky ianao sy efa manana antoka fehefan'i Jesosy Kristy, dia ho faly ianao amin'ny andro izay hahatongavan'izany fotoana izany,
ka ny afatra ny ten'andriamanitra zany dia zao hoe miorina mioambena mandrakariva amin'izay finoana efa nanananao sy ny fanekena izay efa nekenao teo anatrehan'andriamanitra sy Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjinao dia mandeha any ianao amin'ny sitrapon'andriamanitra. Ankatoavy ny sitrapon'andriamanitra izy fa inoaty dia tena nankatoan'andriamanitra nanao zay nampanaovan'andriamanitra azy na dia fantany ara fa mbola tsisy rano milatsaka akory ao, mbola tsisy ninina tandrifindrahona akory ny andro, mbola mipalika tsara ny andro, mbola tsy mieritreritra ny ninina fa nanatanteraka fotsiny no nankatò. Fa hitanao amin'izay avy eo fahatanteran'ny teny rehefa tanteraka soamantsara ny zavatra rehetra. Dia izay koa no ampitandremin'ny ten'andriamanitra aminao mba ahaizanao mankatò mandrakariva ny ten'andriamanitra hoe rehefa nanaiky ianao, rehefa nino ianao, fa rehefa matoky sy mahafantatra ianao fa zanak'andriamanitra dia mandeha any amin'izay sitrapon'andriamanitra izay, miambena araka izay sitrapon'andriamanitra izay. Raha mbola tsy nanadingana amin'izay hoe zanak'andriamanitra izay ianao dia fotoana mety izao hoe anekenao an'ilay Jesosy Kristy izay efa nalefan'andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany nanao ny fanavotana ho ahy sy ho anao. Izy ilay fanekena vaovao indray. Izy ilay fanekena vaovao indray tonga fihavanana antsika amin'Andriamanitra ka ananantsika ilay fiainana mandrakizay. Dia minoa azy manolora tena ary aiza mandeha amin'ny fahotana intsony fa izay no antony nahatonga ny Jesosy Kristy vao teo amin'ny hazo fijaliana. Efa nentiny izany ary amin'ny alalan'ny finoanao no hahatanterahany hoe efa nentiny teo amin'ny hazo fijaliana ny elokanao, ny fahotanao ka tonga fahamarinan'Andriamanitra ianao. Ka ny amin'izao sisy izao dia aza manota intsony fa mandehana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manaova ny asan'Andriamanitra. Raha tena resy lahatra ianao dia tirem-panahy ianao hamonjy ny fanahin'ny hafa ihany koa, mampita ny rahalahinao amin'ny rahalahinao amin'ny famonjena mba hibebahany ihany koa amin'ny fahotany sy hanekenany Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ihany koa. Dia mba azo rakitra soa any an-danitra koa ianao fa tsy petrapetraka fotsiny ohatran'izao hoe resy lahatra ianao dia efa olombonjena ianao dia mipetraka fotsiny ianao miambina mivavaka sy mihaino ny ten'Andriamanitra fotsiny fa zarao amin'ny hafa koa raha tianao mba ho vonjena koa ny rahalahinao. Tianao satria teto dia mety misy rahalahy reto, mety misy rahalahy misy fianakaviana reto inoasin'ny vady aman-janany reto ny vadiny ohatra manana fianakaviana izy ny vinaty vavy manana fianakaviana fa mitsinina izy ireo fa efa ao ny adidinao mba afaka aminao ny rahan'izy ireny satria misy ten'Andriamanitra mihitsy hoe ho adinina aminao ny rahan'ireny olona ireny raha tsy nitory ny ten'Andriamanitra ianao. Fa ny adidinao rehefa resy lahatra ianao rehefa nanaiky an'i Jesosy Kristy ianao rehefa mpanompon'Andriamanitra ianao dia mitombo hatrany ianao amin'ny finoanan'Andriamanitra sy ny fanompona azy dia mizara ny vaovao mafaly ho an'ny olona rehetra ihany koa. Tahaka izany izaho izay mitory aminao ihany koa na izy ianao mihaino na izy io ianao mihaino io dia mba mizara ihany koa satria efa nandray famonjena dia tsy hokobony koa irery ny famonjeko fa zaraiko ho anao izay mihaino ihany koa ny famonjena mba hahatonga anao voavonjy mba tsy ho verany amin'ny elo ianao, mba tsy ho tonga any amin'ny savidrano ianao tahaka ny fanoharany hoe savidrano mandrakizay fahaverezana rahatray rehefa tonga ny fotoana ahatonga izay fahaverezana izay dia raiso ihany koa ny famonjena dia zarao amin'ny hafa mba tonga ny hafa ho voavonjy ihany koa. Amen. Dia mitomoera tsara amin'ny fitiavan'i Kristy mandehana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mankatoavan'Andriamanitra aiza mamerina izay fahotana efa nataonao tsony sy mibebahanao teo anatrehan'i Jesosy Kristy fa mizora amin'ny fitiavan'Andriamanitra satria izay ilay hoe rehefa tarihan'ny fanahy ianao dia mandeha araka ny fanahy satria izay zanak'Andriamanitra ihany no tarihan'ny fanahin'Andriamanitra fa izay rehetra tsy zanak'Andriamanitra tsy manana ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Izay fampiherezana foy izay ny fifampizarako aminao androany dia ho an'Andriamanitra voninahitra ho aminao izany teny izany. Raha io dia isaorana ianao ny amin'ny teny izay nafaranao anay nampanaharinao anay tamin'ity androany ity tamin'ny alalan'ny tantaranao sy ny savidrano. Ankehitriny izay dia mino ny famonjenao satria efa nataonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany dia efa manana famonjena izay ka ankehitriny dia zarainay koa ny famonjena ho an'ny olona rehetra izay mino ny famonjen'i Jesosy Kristy. Dia no fany masina hiasa amin'ny olona rehetra izay nandre ny teny mba ho voakasika ny fanenao masina ihany koa izy ireo hibebaka amin'ny fahotany rehetra
sy ny faharatsiana rehetra ka an'olo tena ho anao jesosy kristy ka andray anao a ho tompo sy mpamonjy ny fiainany a ka andeha ho amin'ny sitraponao ka mifany amin'ny masinao hiasa ao anatin'izy ireo a hialolalana n'izy ireo indray a mpianatra azy a ny sitraponao andehanany ihany koa amin'ny famonjenao ary rehefa mandray famonjenao ihany koa izy dia ho faly ka izary izany ho amin'ny hafa ihany koa dia mandra-piavinao jesosy kristy dia miparitaka sy hitory sy hiely ny tontolo eny ny famonjenao jesosy dia amin'ny anaranao no anaovanay sy ametrahanay mivavakay a amen dia mankasitraka anao izay niaino a ny afatra tamin'ity androany ity a ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra fa ny fiadanany tompo a dia ho aminao sy ny ankonanao amen.
sangkan miazava mituring atany banatany